Miarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ny tian'ity mitoetra trano na mora kokoa ny fiforonana orana tandrivolaona ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar iny fa any amin'ny faraparan'ny herinandro any dia mety hiverina maina indray ny andro raha ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'izay fa somary mikisaka ho an'ny ilany atsinanana kokoa izay orana tandrivolaona mety ho raikotroka izay indrindra moa ny faritra atsinanany nosy iray manontolo ary koa ny any amin'ny faritra avaratry ny Madagascar ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia atombanana ho maina hatrany aloha ny andro atao anatin'ny 3 andro avy ny maripana ihany koa aloha dia somary misy fiakarana kely izay maripana izay any amin'ny faraparan'ny herinandro indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar iny mahakasika ny mety fiforonana rivodoza kosa tsy misy aloha ny mety siny izay atao anatin'ny 3 andro na 5 andro avy raha ny manodidina Madagascar no resahana ao anatin'izay fa raha iverenana izay rotsakorana mety hitranga ho an'ny avoatany izay dia mety anatombo kokoa izany ho an'ny distrika vitsivitsy amina faritra Analamanga sy ny faritra Vakinankaratra ka misy araka izany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay tombanana hiatra ho an'ny Rapiso ho an'ny distrika ny Antananarivo renivohitra sy Tsimondrano avaradrano ary koa ny any Andratrimo torak'izay ihany koa ny distrika ny Andramasina sy ny any Manjakandriana ary ny distrika Ambatolampy izay mety ahitana rotsakorana 10 ka hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora moa zany ka manoloana izany dia entanina ny polina amin'ireo distrika mety ho voakasika an'izany anaraka ny vaovao mahakasika ny toetr'ny andro eo ihany koa ny toromarika izay omendra manam-pahefana ny fotony loza mety ho terak'iny izany abetsahana rotsakorana izay fa raha idirantsika amin'ny Tsipirina ny toetr'ny andro ho an'ny eto Madagascar dia toy izao ary ho an'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagascar misy ny orana tandrivolaona vao maray ho an'ny morontsiraka Sofia izany mety midatra hatrany amin'ny morontsiraky ny faritra Iboeny mandraondraona kosa ny andro ho an'ny faritra avaratra atsinanana sy avoany atsinanana ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana izany torak'izay koa ho an'ny avoatany Analamanga Itasy Vakinankaratra ny ambiny dia ny masoandro no iba-toerana kokoa raha ny toetr'ny androntsika ho an'ny Rapiso ariva misy ny orana tandrivolaona mety ho raikotroka ho an'ny faritra Analamanga Bongolava Itasy Vakinankaratra Morimania ary ny ilan'ny atsinanany faritry Matsiatra ambony voakasika ihany koa ny any amin'ny faritry Betsiboka sy ny faritry Iboeny mety ahitana tandrivolaona ihany koa manakaiky ny distrika Nambanja sy ireo toerana manodididina azy mandraona ny andro ho an'ny faritry Vatovavy Fitovinany sy ny any amin'ny faritra Atsimo atsinanana ary koa ny faritra Anosy ny faritry Orombe ary ny atotan'ny faritry Menabe sy Atsimo andrefana ny ambiny moa dia ny masoandro no ba-toerana kokoa raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny Rapiso izay 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka kosa 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny any amin'ny ilany atsinanana raha toka miakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius kosa izany ho an'ny ilany andrefan'ny Madagascar hitantsika any amin'ny faritry Melaky ny toetr'ny androntsika ho an'ny alakamisy misy hatrany ny orana tandrivolaona amina mety ho raikotroka ny faritra Analamanga ny any amin'ny faritry Bongolava Itasy Vakinankaratra ary mbola hitoetra ihany koa zay ho an'ny faritry Betsiboka hitatra ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana Vatovavy ary koa ny faritra Atsimo atsinanana sy Taolanaro izany ho an'ny tapakandro arivany alakamisy moa no iandrasana n'izay orana izay mandraona hatrany ny andro ho an'ny faritry Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry Orombe ary koa ny atotan'ny faritra Atsimo andrefana sy Androy ny ambiny dia ny masoandro no iba-toerana hatrany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny avoatany misy fiakarana zany ary ho an'ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius izay maripana izay saika tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius avokoa moa ny maripana ho an'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagascar iny raha ny toetr'ny androntsika ho an'ny zoma mitohy hatrany ny orana ary somary mikisaka ho an'ny ilany atsinanana kosa izany ho an'ny faritra Alaotra Mangoro aloha dia ahitana an'izay orana tandrivolaona izay hatrany mety ho raikotroka ho an'ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitovinany sy ny faritra Atsimo atsinanana mety ahitana an'izay ihany koa ny faritra Analanjirofo ary tombanana iverina ihany koa izay orana tandrivolaona mety ho raikotroka izay ho an'ny faritry Sofia sy ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ny ambiny moa dia mandraondraona hatrany ny andro indrindra ho an'ny avoatany sy ny
tapany atsimo amin'ny tany Madagascar. Iny zany ny any amin'ny ilany andrefana kosa no mety hibatoerana hatrany ny masoandro amin'ny ankapobeny. Ny maripana ho vinavina amin'izay androny zoma izay 7 ka hatramin'ny 2 degré Celsius ho an'ny afovoantany, ary 8 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana dia manodidina 3 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana ho vinavina amin'izay androny zoma izay hatrany. Dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty, ary raha pizindray fotoana manaraka veloma.